Ya kaizakaiza androantsika hijery mombamomba ny Fruity Loops. Izy ity moa zany dia tuto natokana ho an'ny bandy débutant na izay bandy manana fandiriana hianatra Fruity Loops. Tsy voatery hoe bandy moa zany ilay izy fa mety possible hoe aussi koa raha ohary. Tsika zany tonga dia hainga amin'ny zavatra tsy misy mihitsy ka hatramin'ny zavatra écoutable na muzika. Mbola hialalantsika amin'ilay teny gasy fa somary manao vary amin'anana kely. Amin'ity tapany voalohany ity zany tsika dia hijery ny séquenceur. Ny atao hoe séquenceur moa dia ity zavatra rectangle ity izay bouton F6 no mampipoitra anazy. Amin'ny voalohany moa zany tsika tonga dia manana kick, clap, hat, snare. Raha ohatra te hainao ilay sample moa zany dia cliquena ilay sample ao anatin'ilay rectangle, ohatr'izay koa ny clap, ny hat, dia ny snare. Afaka alavantsika moa zany ilay séquence noho izany afaka sotomintsika ilay tazomina ny curseur dia sotomintsika ny halavan'ilay izy, ary tonga dia afaka asiantsika note, cliquena gauche eo amin'ilay case kely dia clic droit mamafa ilay izy. Eto izao dia ho asiantsika kick isaky ny début de temps. Ny temps raha io moa dia case 4 ho an'izay manao mozika. Dia raha te hainao ilay séquence vitantsika dia cliquentsika ilay bouton play na ny barre d'espace. Raha natsikaritra antsika zao dia naheno an'ilay séquence en boucle. Dia eto indray dia ho asiantsika clapy na snare isaky ny kick anankiroa, isaky ny deux temps zany. Ity moa zany dia ohatra fotsiny fa tsy voatery hoe ohatr'izao foana rehefa hanao instru. Dia hoenotsika amin'izay ary ilay séquence vitantsika barre d'espace na play foana. Dia ohatrohatr'izay ilay izy. Dia ny mampiavaka ny rythme moa zany ny genre musical dia ny filatsaka ny grosse caisse na koa ny tempo. Eto ho ampitsika hit zao ilay izy isaky ny demi temps. Io moa zany dia efa miankina amin'ny tsirairay amin'izay fa samy manana ny filinina ny sy ny anina izay tiany amin'izay. Izy ity moa zany dia mbola averiko foana fa ny base no jerentsika fa atsika tsy hanao instru court, juste manala azy fotsiny ny hijerevana an'ilay base ny zavatra ataoko eto. Dia anohizana an'izay dia eto tsika hijery ny fomba fanaovana mélodie sy fampiasana an'ireo instrument. Noho izany ataontsika clic droit na insert na replace mety daholo dia mitady izay instrument rehetratsika. Eto izao FL15 mampiasako dia ho tendrentsika amin'izay ilay izy. Na koa afaka sokafantsika ao amin'ny channel dia add on dia misafidy ao foana. Dia raha ohatra te supprimer an'ilay izy dia clic droit dia delete. Raha tia tendre an'ilay izy moa zany dia cliquena gauche eo amin'ilay izy dia afaka tendrentsika amin'ny clavier amin'izay.
dia rentsika amin'ny sorika moa zany le izy tsindrina fotsiny dia mandeha. Eto ndraintsika dia hijeryn'ny fomba filalaovana azy amin'ny piano roll. Noho izany cliquentsika droit eo amin'ny instrument dia piano roll dia mipotry ty fenêtre ty dia ketrika mélodie tsotsotra. Dia hoainotsika amin'izay dia zay le izy. Dia raha ohatra ka mpiakatra ny volume dia sintomintsika fotsiny le volume eo akaiky le instrument. Dia zay le tutontsika tandroany saorana antsika nanaraka hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka ilay mijery ny toyany veloma daholy.